tsara sika jiaby. Miarahaba tompo. Ny namanareo sy longonareo mahitsy Claudio ny miaraka aminareo. Mikasika n'Andriamatoa Javo Jozara Jean-Luc ny koranantsika androany. Izy moa dia kandida nilatsaka ho ben'ny tanàna tao Antsiranana na dia Gosiere izy tamin'ny fifidianana farany teo iny. Andriamatoa Javo Jozara moa dia efa ben'ny tanàna teo aloha tao dia Goto ihany, na vita be tokoa izy ka mambahoaka. Izy dia kandida nilatsaka tamin'ny anaran'ny tena fa tsy natolotra ny atoko na vondrona politika hafa, izany hoe mahaleo tena. Efa tsindro ny mpitondra sy ny Irmara mialoha fa raha mbola hilatsaka Andriamatoa Jean-Luc Javozara dia mbola ho lany satria mambahoaka tokoa. Nanomboka ny volana May tamin'ity taona 2024 ity dia efa niseho ny atodray sy ny sakatsakana samihafa natao an'ity ben'ny tanàna an'ity Gosiere ity. Raha tsy ahivina dia voasambotra tany meva-tanàna izy ka tsy fantatra hoe nigaja na natao aiza nandritra ny andro maromaro. Io fisamborana azy io moa dia vokatsy ilay didim-pitsarana ny hampangana azy nanodikodina vola tamin'ny taona 2024. Enina moa ry zareo ny voapanga tamin'izany raharaha izany ka sady 5 taona hatramin'ny sy vola 20 tapitrisa ariary no lamandy azon'izy ireo. Ny 13 septambra teo nametsahan'ity ben'ny tanàna Antsiranana ity ny filatsahany ben'ny tanàna indray tamin'ny fifidianana nataony 12 desambra teo iny. Ny andro tsy 13 septambra io ihany anefa no natao teto Antananarivo koa ny fitsarana ilay raharaha mikasika azy io. Teto Antananarivo hoy aho no natao ilay fitsarana kanefa ny faritra Antsiranana iny dia mitambatra amin'ny pôle anti-corruption de Majunga, izany hoe raha misy ny resaka fanodikodonana vola sy mikasika izany ka tsaraina any amin'ireo faritra ireo dia any Majunga no atao. Ity anefa dia natao teto Antananarivo mihitsy, izany hoe natao raharaha manokana mihitsy, afera spesial ity ny hampangana azy ity. Maro anefa ireo mpikirakira politika no milaza fa mamofona sy mifono politika ity raharaha ity. Aiza ve ka raharaha tamin'ny taona 17 dia izao akatoko ny fifidianana ben'ny tanàna 14 izao vao nipongatra tamo. Moa ve tena atahorany mpitondra nelingelona ny kandida atolony ny filatsahan'ity ben'ny tanàna teo aloha ity, ka izay no antony anaovan'izao fimpingana rehetra izao. Araka ny didim-pitsarana nivoaka teto Antananarivo, navoaka ny cour criminelle ordinaire de la juridiction de second degré du pôle anticorruption d'Antananarivo ny 13 septambra io dia voaheloka 5 taona hatranomaizina Andriamatoa Javo Jozara Jean-Luc ary tsy afaka manao asa-pandrakana mandritra ny 3 taona. Izany hoe raha lany izy amin'ny filatsahany amin'ny fifidianana ny 12 desambra teo, lany omera indray dia tsy manan-kery izany fa foana avy hatrany. Na izany aza ary noho ny fitokisan'ny Tsampandraraha Nové, Tsampandraraha manamarina sy manao ny fandraisana an-tsoratra ny filatsahako fidiana ny kandida tao Antsiranana dia nataony ihany ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna tao Antsiranana renivohitra. Ravoravo moa ny ankamaroan'ny mponina any an-toerana noho izany satria nahavita be tokoa ity ben'ny tanàna ity tamin'ny fampandrosoana sy fampivoarana iny faritra iny ka maro-panohana. Rehefa nivoaka tokoa ary ny valim-pifidianana vondromaika tsy mbola ofisialy dia mitarika mazava be ity kandida ity ary ariny lavitra ny kandida natolotry ny fandrakana sy ny Irmara. Izy moa dia kandida natolotry ny fikambanana naoriny tenany ihany, izany hoe kandida maleo tena. Araka izany dia niseho ny zavanahian'ny fitondrana ilay nofiratsy andro zareo satria resy ny kandida Irmara. Na dia nataondry zareo daholo azy ny fomba rehetra nangalana ny fon'ny mpifidy tao Antsiranana toy ny fizarana vary, savony, menaka, tiserta sy ny sisa. Ny fakana artista malaza nanotrona ny kandida Irmara nandritra ny fampelezan-kevitra fa tsy nampiova ny fitiavan'ny vahoaka an'Antsiranana ny Monsieur le maire Javo Jozara akory izany. Antsiranana irery no renivohim-paharitany nandavon'ny Irmara teto Madagasikara tamin'ny fifidianana iny. Okany voaroaka ny préfet tao dia Gosiere satria nandiso fanantenana ny tondra. Ny iraka nampanaovina azy anefa dia iraka fampandresena ny kandida am-pandrakana kanefa izao ny vokatra resy ny kandida am-pandrakana. Vokatra izay dia nesorina tamin'ny toerany ity préfet ity ka nisoloana préfet vaovao. Lesina azo tsoahana taorian'ity raharaha ity. Ninonino fitaovana entinao hoe hambabona ny mpifidy rehefa mambahoaka ianao, hainy foana ny mamaly soanao indrindra amin'ny fotoam-pifidianana amin'ilay andro iray ilainao ireo vahoaka ireo, hainy foana ny mamaly anao. Mametsaka ny veloma vetivety indray ny longonareo mahitsy Claudio. Veloma tompo. Aza adino ny manaraka TSI tapaka ny chaîne Nsika Dago News TV.